misy an'izany araka ity vaovao interny tsikivy ity sy suzeta randria miantotso. Ahafahan'ny tanora mifanerasera manitatra ny fahalalany amin'ny alalan'ireo fitaovana vita amin'ny teknôlôjia avolenta toy ny iPod, Kindles sy ny hafa koa ity ivitoerana ity. Misy koa ireo boky, horonan-tsary sy feo ary tahirin-kevitra isan-karazany mikasika ny tanora sy ny fanabeazana olom-pirenena vanona toy ny resaka momba ny demokrasia, fanjakana tsaran-tantana sy ny fanadiadiana maro hafa koa ny ato amin'izao ivitoerana notokanana izao. Afikambanana tanora maro izay efa mananika ny folo mahery izay mirafitra ho komity mpitantanana iray no mianjaikitra ny fampandehanana azy io amin'izao fotoana izao, mamaim-poana ny fandraisana anjara ato. Ny tantarany Dr Martin Luther King izay nampitonjaina ny anaran'ity ivitoerana ity no nasiany solon-tenany masoivo Amerikanina fitenenana raha ny kabary izy. Nambarany ary fa olo-malaza Amerikanina izy io, mpitondra fivavahana ary mpiaro ny zonim-ponina ary ny fitovianjony tsirairay amin'ny maha-olona, ny fampanjakana ny rariny amin'ireo voan'ny tsinjy azo lena ary nandritra ny fanamarihana nataony nanoloana ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo dia miara-niasa hatrany niaraka amin'ny tanora izy. Vonina laindraikitra kosa amin'ny fampandrosoana ny mpiarabelona ny antoko TGV fantatra izay nandritra ny fiaonam-be nataon'izy ireo tany Tomasy ny asabotsy lasa teo nanampy ireo traboana vokatry ny aitrano ny sekretera nasionaly nyity antoko ity sekretera nasionaly avy amin'ny faritany ny Tomasy Nanjakaseza Randria Narso. Ady amin'ny fantrana no tanjon'ny antoko TGV nanosika azy ireo andray andraikitra eo amin'ny fiatrehana ny raharaham-pirenena sy ny fampivoarana ny fiainan'ny vahoaka. Ny tena adoavana amin'ny firenetsika dia miady amin'ny fantrana. Izany rehetra izany dia tanjonay TGV mba ho fampandrosoana ity tanindrazana iombonantsika ity. Hatramin'izay ka hatramin'izao dia vonona lalandava izay niana tanteraka ny adidy masina izay nankinina taminay. Nanolotra fanampiana ho an'ireo maitrano tao ambony madinika ity sekretera nasionaly ny TGV Tomasina ity ho fanaporofona izay fandraisana andraikitra izay. Izay mikasika an'iny fa ho any amin'ny lalam-pirenena fahefatry indray isika tsy totoa sara-dalàna ny famandram-pitantanana atao amin'ny ben'ny tanàna ny Tsaramandoso amin'ny lalam-pirenena fahefatry iny ao anatin'ny distrikany Ambatoboeny sy ny mpisolo azy. Ny antony dia ny tsy fanatrehan'ny solon-tenam-panjakana ny famandram-pitantanana io ben'ny tanàna io nahazo taratasy fampiatoana tamin'ny ministera ny ati-tany. Rostina Muriel sy Stéphane Alphonse tatitra izay vaovao izay. Tamin'ny faha-17 ny volana Desambra 2024 no nivoaka ny didim-pitondrana avy amin'ny ministera ny ati-tany milaza ny fampiatoana ny ben'ny tanàna ny Tsaramadroso. Ny voalohan'ny volana Febroary amin'ny 10 ora no ny fanarahana anaovana ny famindram-pahefana atrehan'ny lehiben'ny faritra sy ny lehiben'ny distrika. Novitain'ny ngay ben'ny tanàna tamin'ny 9 ora nefa izany, gaga ny solon-tenam-panjakana tamin'ny 10 ora fa sony efa vita no novantaniny. Jusson zay natao nandroany zany zay netreny zay nataony atao ben'ny tanàna mele jusson sy lifiny zany zay voatendry misy olony ary la fanatan-tanàna dy zany dia azo fa tsy normal satria efa namety olo-maro ka andreo tena hoe tokony ohatrendry représentant de l'État na ny président du conseil aza tsisy teo na ny représentant de l'État anao ny arrêtage livre journal dia tsisy eo ny valeur fiduciaire rehetrarehetra tsisy eo amin'ny zay ny document généraux zany indrindrandrindra amin'ny resaka ny finance zany zay hita fa tena tsy ara-dalàna mihitsy zany zavatra nataony tato. Tsy mitany conseil ny zavatra rehetrarehetra toany dia tapa-kevitra ny conseil namory conseil ny tenanay dia nanao an'izay zavatra zay tsy maheo anazy nandritra ny fotoana maro isaka-laka misy ihany vao tonga eto. Anisan'ny fototry ny olana ny fitantanana arabola 20 volana tsy nandray karama ny mpiasa tompotrano mihono tamin'izany mpitam-bolan'ny commune mpiasa 5 ny angarana manokana no nandray karama 14 volana nomeny ben'ny tanàna azy ireo talohan'ny alany. Mitohy ny fanaraha-mason'ny ministry ny ati-tany amin'ny fomba fiasa tahaka itony mba tsy ho diso aoriana foana ny fampandrosoana ny commune ambanivohitra. Tsy ela kosa dia afaka naraka tanteraka ny fandaran'ny televiziona malagasy ny radio-pirenena malagasy ny ponina ao Ambondromamy efa vonona mantsy ny trano iasana sy andraisana ny émetteur andefasana izany televiziona malagasy sy radio-pirenena izany. Rostina Muriel sy Stéphane Alphonse. Commune roa any amin'ny distrikany Ambatoboeny any amin'ny faritra Boeny no nahazo trano any RNM sy TVM. Isan'izany ny eto Ambondromamy ity fitaovana sisa izay fantatra fa ho avy tsy ho ela. Ny fitondram-panjakana
misy amin'izao fotoana zao fa navita ny trano izay isindreo emitera vaovao azahoana ny RNM aloha dia azahoana ny TVM anakiroa reo anareo ato Batoboiny. Ny ray ao an-tampon-tanàna vita ohatran'izao hitanareo zao ihany koa. Ny ray aty amin'ny commune rurale Nambodomamy izy ty iresahantsika ity. Ka noho izany dia makasitraka ny fototra-panjakana tetezamita nanome an'izao indrindra fa ny ministra ny serasera izay angadina anarana vina ahitana an'izao. Ahitana hevitra telo ity trano anena manjerim-panjakana eto Ambondromamy ity efa vita tanteraka fa ny fampidirana jiro no atao farany. Fomba voafa tanteraka isan'ireo firenena 13 amin'ny 13 maneran-tany voasokajy ao anatin'ny dinan'ny Ramsary ny Madagasikara nakarazana tetsy amin'ny valan-javaboary etsy Tsarasoatra Androany ny andro resam-pirenena ho an'ny faritra andrian'ny rano na ny antsoina hoe zone humide ho an'ny Madagasikara manokana dia 7 ireo toerana izay voasoratra ao anatin'ny listre Ramsary ka isan'izany etsy Tsarasoatra ity. Solange Rakotono sy Rodriguez Safmahaly mitatitra izay voavoazay. Firenena fahatelo ambin'ny folo amby zato amin'ireo 350 amby zato mpikambana ao amin'ny dinan'ny Ramsary isika eto Madagasikara. Ny valan-javaboary eto Tsarasoatra faritra Analamanga isan'ireo toerana an'olon-tsotra voalohany voasokajy eran'izao tontolo izao ho isan'ny faritra mando na faritra andrin-drano eto amintsika. Mirefy 420 hektara ity faritra ity ka ny 10 hektara mahery no voasokajy ho isan'ny faritra voafehan'ny dinan'ny Ramsary. Miavaka ity toerana ity satria araka ny fahitany manam-pahaizana dia ahitana karazam-borona 70 tsy fahita maneran-tany eto toy ny vorona atao hoe mpiandry vodin-tatatra. Eto Ankipon'Antananarivo renivohitra no misy ity toerana ity izay any ny fianakaviana Ranarivelo. Mifandraika sy mifanaraka amin'ny politika ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala moa ity toerana ity hoy ny minisitra. Toerana tia no tena ohatra tsy maintsy apetakisika fomba fijery ny atao hoe environnement ato anatin'ity faritra Tsarasoatra ity izay klasena ny hoe site Ramsary no tena ahafahasika mahalala ny atao hoe environnement naturel nisy teto Madagasikara. Ka ny ezaka tokony atao tsirairay indrindra mitondra fanjakana dia ny hiaro ny site ohatran'ity fa tsy izay ihany fa ny mieritreritra hoe tahaka an'izao ny zavatra tokony hisy eto Madagasikara. Izay lelazaina hoe famerenana amin'ny laoniny ny zavaboahary nisy teto Madagasikara. Ka isity ny Tsarasoatra ity zany no ohatra velona ny hoe zavatra nisy teto amin'ny firenena ity ka iazahany ministeran'ny environnement haverina. Fizahantany miaro ny faritra andrin-drano traikefa tsy manam-paharoa io ny lohahevitra tamin'ity taona ity. Voapirofo zany raha ho any ity parka eto Tsarasoatra ity satria dia nahatratra 700 isa-taona ireo mpizahatany mitsidika eto. Fa araka ny fanaroso tamintsika tamin'ny fiatomboan'ny vaovao-tsary moa dia lany teo anivon'ny kongresin'ny tetezamita ny volavolan-dalàna fehizoro izay mahakasika ny fifidianana eto Madagasikara enjana dia enjana ary mafy dia mafy tokoa ny adievitra araka ny tatitra izay hoentin'ny namana Njaka Serge Ndrianarisoa amintsika anatin'ny fanadihadiana saingy hita taratra ao anatin'izany adievitra izany sy ny demokrasia eo anivon'ity androm-panjakana ity. Ndeo arantsika ary ny fanadihadiana miaraka amin'ny sarin'ny Tsitala Jean Paul. Lapan'ny demokrasia tokoa ny eto Tsimbazaza enjana ny adievitra indrindra teo amin'ny andininy fa 240 motoana ho an'ny fampelezan-kevitra sy ny andininy fa 720 mikasika ny cour électorale spéciale na ny CES. Nanamafy ny tohan-keviny ny ministra ny atitany Andriamatoa Florent Rakotoarso sy ny ministra misahana ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana Andriamatoa Manatsoa Victor. Vokany lany tamin'isa 410 ity volavolan-dalàna fehizoro laharana fa aotraotra telo tsipika 24 mikasika ny lalam-pifidianana ity. Manana ny heviny eo anatrihan'izay ireo vondrona toko izay isan'ny nampanjaka ny adievitra nandritra ny 2 andro. Moa resaka demokrasia aminay zany dia mitazona ny projet de loi avy any amin'ny gouvernement zay sy koa namafisy ny commission
Ny zava-dehibe aloha zany a dia lany tsy nasiana fanovana ny volavola an-dalàna natolotr'ny gouvernement sy natolotr'ny commission. Io volavola an-dalàna mikasiky ny lalam-pifidianana io manko no mampisy olana foana eto amin'ny tany sy ny firenena dia eritseretinay fa dingana ray any amin'ny fivoahana amin'ny krizy ny fahalaniny androany eto amin'ny congrès sy ny tontolo. Tsotra ihany koa ny fijery filohany ity androm-panjakana ity iny ady hevitra lavabe iny. Dia tetezamita amin'ny dia olom-boately ary ny ety amin'ny parlemanta indrindra fa ety amin'ny congrès ny tetezamita moa zany resantsika eto dia manjaka tanteraka ny demokrasia ary samy manaiky izany demokrasia zany avokoa ndreheta satria na dia nisy ary ny tsy vitevitra tamin'ny sasasasany tamin'ireo andininy ao anatin'ny volavolan-dalàna fehizoro iny dia niarana nangatanana daholo ny rehetra rehefa avy eo mandany an'iny volavolan-dalàna fehizoro iny nasiana fanitsiana araky ny toromarika zay enitsika teo. Lolanina isa toko io volavolan-dalàna io izay ahitana toko 7 sy andininy 4 amin'ny 70. Fa vita reny olay sy ny